Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika ry havako, omeny tompo indray zao volana vaovao dia ny volana Jolay, anomboantsika indray mibanjina ny lohahevitra vaovao manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Arak'izany dia feno fisaorana ny tompo isika, ka andeha iombona amin'izao vavaka isaorana an'Andriamanitra izao. Ry Andriamanitra ray sy zanaka ry fany masino, tena Andriamanitra ny fahatsarana rehetra tokoa ianao, Andriamanitra ny famondram-po ka mamelona ny finoanay tsy mety maty, mamelombelona ny fanantenanay ary mitondra anay ho amin'ny fahavelomana amin'izao volana vaovao omenao anay izao indray. Misaotra anao zay satria fitiavana lehibe zany, ary tsaronay ny tantananao anay tamin'ny lasa rehetra, ary anantenanay sahady ny hibanjinanay no avy mamirapiratra ao aminao. Handre sy hiaino ny teninao indray zay ankehitriny, koa le teny, lay teny fiainana, lay teny manazava ny dianay, ho azavai ny fanainao masina ane zany, handehananay amin'ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay sy angatanay zany vavaka izany. Amen. Ny bokin'ny Eksodosy toko 7, ny andininy 1 hatramin'ny andininy 12 no mofinaina voalahatra ho antsika ry havako amin'ity andro voalohany amin'ny volana Jolay ity. Andeha ary ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny teny. Ary Mosesy ny andry ny ondry amanosiny jeto rafozany, mpisorona tany Midiana, dia nitondra ny ondry amanosy tany ankoatry ny efitra ka nakany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelon'i Jehova niseho taminy teo anaty lelafo teo amin'ny roy memy anankiray, dia nijery izy ka indro ny rehetra afo ny roy memy, kanefa tsy nahalevonana. Ary hoy Mosesy, hivily kely aho ka hizaha io fahitana lehibe io, ahafantarako izay tsy halevonan'ny roy memy. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nivily hizaha izy, dia niantso azy tao avoan'ny roy memy Andriamanitra ka nanao hoe, ry Mosesy, ry Mosesy, dia hoy izy, inty aho. Ary hoy izy, aza manakaiky ety, esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina io ijanonanao io. Dia hoy koa izy, izao no Andriamanitra ny razanao, dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Dia nisaritava Mosesy fanatahotra hijery an'Andriamanitra izy. Ary hoy Jehova, efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny, fantatro ny alahelony, dia efa nidinao izao hamonjy azy amin'ny tanan'ny Egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany, ho any amin'izay tany soa sy malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita, sy ny Amorita sy ny Perzita, sy ny Hivita ary ny Jebusita. Ary ankehitriny, indro ny fitarainan'ny zanak'Israely dia efa mety amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian'ny Egiptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao, hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy tao Egipta. Fa ho Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa aho no akany amin'ny Farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka any Egipta? Ary hoy izy, ombanao tokoa aho
Ary izao no famantarana ho anao fa izao no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana lalandava ao aminareo ane ry havako, ny fahasoavana homban'ny fiadanan'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny bokin'ny Eksodosy ry havako, hatrizay nahafantarantsika azy, no boky ihany koa antsoina hoe bokin'ny fanafahana. Andriamanitra manafaka, Andriamanitra mirotsaka an-tsehatra manafaka ny vahoakany, izay mifanandrify indrindra amin'ny loha hevitra banjintsika manao hoe ambarao ny fahafahana ao amin'ny tompo. Arak'izany, izay hitantsika eto dia ilay Andriamanitra manafaka ny vahoaka izay noandevozina tany Egipta fahizay. Andriamanitra manafaka ny vahoaka izay noandevozina tany Egipta ka hatanteraka izany dia mifidy sy miantso mpanompo Andriamanitra ho mpiara-miasa aminy hatanteraka ny fikasam-pamonjena. Dia hitantsika eto ary ny antsona any Mosesy mpanompon'Andriamanitra mba hitarika ny olona ho amin'izany fanafahana mezinezina tian'Andriamanitra atao eo anivon'ny vahoaka izany. Andeha ry havako, hodiniantsika amin'ity andro anio ity ny mahakasika ny olona voafidin'Andriamanitra na ny olona mbo antson'Andriamanitra hanafaka ny vahoakany. Voalohany ary, ny olona mbo fidy novidin'Andriamanitra hanafaka ny vahoakany dia manaiky hanolo-teny. Manaiky hanolo-teny. Eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaenina dia tazantsika i Mosesy rehefa nitsoaka nandositra niala tamin'ny Egipta, satria haitsika tsara ny tantara. Nisy fotoana izy lay namonina Egyptianina izay nampahoro ny rahalany, dia voatery nandositra izy hiala ny tany Egipta na dia tao andapa azy. Rehefa tany am-pandosirana tany i Mosesy nandritra ny 4 taona dia efa nanomboka ny lamina sy miverina amin'ny laoniny ny fiainany, ary hitantsika fa tena eo ampanaovana ny raharaha andavanandrony na ny asa fiandrasan'ondry any dreto rafozana izy. Tena niaina tamin'ny fiainany andavanandro izy, no indro nandreny antson'Andriamanitra ny antefa taminy. Antson'Andriamanitra izay hitantsika sara tao anatin'ilay roy memy mirehatra afo tsy mety levona. Anambarany zany lay fahitana dia midika fa Andriamanitra miditra eo amin'ny fiainan'ny vahoakany, Andriamanitra midina eo amin'ny fiainan'ny mpanompony no miantso azy. No ny teny manao hoe ry Mosesy, ry Mosesy. Hitantsika mivaly teny Mosesy, inty aho. Inty aho hoy Mosesy, ary maneho fanoloran-tena lehibe zany. Alay fanoloran-tena hoe ity aho dia tsy fanoloran-tena te hijery ny zava-misy fotsiny, fa fanoloran-tena misy fisahiranana. Hoy izy hoe hivily kely aho izaho io fahitana io, miala amin'ilay izay nahazatra, miala amin'ilay fombafomba teo aloha, tsy maintsy misintaka kely ianao hiaona amin'Andriamanitra raha te hamaly ny antsony. Ary dia hitantsika eo amin'ny andininy 5 sy 9, ireo fepetrany rehetra n'izany fiantsoana zany dia tsy maintsy arahana avokoa. Aza manakaiky an'io afo io esory ny kapanao, manaja ny mahatany masina, manaja ny mahandriamanitra an'Andriamanitra, mahandriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba azy, ary indrindra misaritava satria akaiky loatra an'Andriamanitra. Fanoloran-tena miala amin'izay mahasahirana sy izay mahabe raharahantsika no hitantsika eto. Tsarotsika tsara, Andriamanitra ny antso ny zanany malalany dia Jesoa Kristy tena nisahirana, nanana fanoloran-tena tsy misy tahaka azy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao.
hamonjy atsika mpanota. Hitantsika tsara ny antsony Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra ne ohatra, fa raha ny antso an'ny Petera fa izay izy ka miteny manao hoe avia anaraka fa ataoko mpanarantolona ianao, de niaraka tamin'izay Petera de nandao ny aratony ka nanaraka azy. Tahaka izany ihany koa ny antsona ny Matio teo ampamoriketra, rehefa natsony Jesosy izy hoe avia anaraka de nandao ny famoriketra izy ka nanaraka ny tompo Jesosy. Fanolora-tena lehibe zany, nandao ny maha izy azy sy ny fiainany manontolo mihitsy ny fanarahana amin'ny tompo. Zavatra anodedavina ry havana ny asa izay ananan'ny Mosesy satria tany ampandosirana izy, kanefa ho amin'ny famalina ny antson'Andriamanitra de nanaiky izy. Firifiry tokoa moa tsika ry havako malala no manana fiainana stable, no manana fiainana to mety, to efa tafita mihitsy aza, no antson'Andriamanitra ho amin'ny asa fanompony. Fanolora-tena no ilaina, fa tsy ny amin'izay fitakiana tambony amin'Andriamanitra eo ampanatanterahana ny asany. Fanolora-tena hahatonga ny teny ny soratra masina ho tanteraka manao hoe ko amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Fanolora-tena ahitana ilay fandavana ny maha izy azy ny tena sy izay rehetra mety ho tombotsoa miaraka amin'izany, fa mibanjina kosa ny asa-panafahana lehibe izay tian'Andriamanitra tao. Ny zavatra isotoman'Andriamanitra ny saintsika ry havako amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra zao de ny ahatonga antsika hanana fanolora-tena hitondra anjara biriky ho amin'ny asa-panafahana izay ataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika ihany koa amin'ity tenin'Andriamanitra ity ry havako malala de ny hoe ny olombo antso antson'ny tompo hanafaka izao tontolo izao dia manana iraka mazava. Manana iraka mazava. I Mosesy hitantsika eo amin'ny 17 hatramin'ny 10 dia rehefa nantson'Andriamanitra izy dia hitantsika eto fanambaran'Andriamanitra taminy amin'ny atsipiriany ny antony hividianana azy sy ny iraka anirahana azy. Hitantsika ne ohatra mbola any amin'ny toko faharoa ny 17 no anambaran'Andriamanitra fa efa tafakatra ny aminy fitaraina ny vahoakany, efa misento ireo vahoaka ireo ka mila fanafahana. Arak'izany dia natsona i Mosesy ka nomena azy amin'ny atsipiriany ny iraka de mazava fa ny anafaka ireo vahoaka ireo hiala ao anatin'ny fampahorian'ny Egyptianina izay efa nampahory azy efa-jato taona zay, ary tsy vitany hoe hanafaka azy eo fotsiny fa hitondra azy ho any amin'ny fiainam-panafahana, any amin'le tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tany Kanana zany, ary ny lalana hahatongavana amin'izany de ny fiantsona amin'ny Mosesy ka natonga an'Andriamanitra miteny hoe ko avia ankehitriny ianao irako. Ny fanafahana mahomby de ny fanatanterahana ny iraka mazava. Jereo ane fony Andriamanitra naniraka ny zanany de Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao, fa mazava ny iraka manao hoe efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tena iraka mazava na leontsika amin'ny teny mission bien précis no hitantsika tamin'ny fanirahana an' Jesosy Kristy tahaka izay hitantsika amin'ny Mosesy eto koa. Rehefa niantso ireo apôstôly i Jesosy Kristy dia mazava ny iraka tsiraray avy ho amin'ny tsiraray avy hanatanterahana ny asa fanompona tety amin'izao tontolo izao. Rehefa niantso amin'ny Paoly apôstôly ohatra Jesosy Kristy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 hitantsika eo amin'ny 17 dia ambara fa fanaka voafidy 15 fanaka voafidy hitondrana ny anaran'Andriamanitra amin'ny jentilisa sy ny mpanapaka ary amin'ny zanak'Israely izy.
ao amin'ny bokyny Galatiana toko faharoa no anazavan'i Paoly mazava kokoa ny iraka momba azy sy ny iraka momba amin'ny Petera ohatra. Eo amin'ny Galatiana toko faharoa ny 15 sy ny 9 dia hoy ny voalaza manao hoe fa hafa kosa ny nataony fa noho hitany fa notolorana ny filazantsara ho adidiko ho an'ny tsy voafora aho tahaka ny Petera ho an'ny voafora fa izay miasa amin'ny Petera apôstôly azy ho an'ny voafora no ny asa ho ay koa ho an'ny jentilisa. Mazava zany Petera apôstôlin'ny voafora na hoe apôstôlin'ny jiosy, i Paoly apôstôlin'ny tsy voafora na hoe apôstôlin'ny jentilisa. Samy manana ny iraka mazava iantson'Andriamanitra azy ny olona. Mampatsiaro antsika zany ry havako ilay fanambarana nataon'ilay mpanan-karemby anankiray Docteur Mohamad Yunus izay tatsinanana anankiray, ny teny manao hoe j'existe pour éradiquer la pauvreté de la surface de la terre. Zany hoe misy aho hanala sy hamongotra ifotony ny fahantrana eto ambonin'ny tany. Mazava ny iraka ho azy. Fa ho antsika ry havako matetika mbola variana sy miodikodina fotsiny eo amin'ny famaliana ny tsy mba alivalin'ny mpanontaniana manao hoe iza ny nisy ny atody sa ny akoho, za ve velona mba hihinana sa hihinana mba ho velona, hany ka tsy voavaly ny iraka mazava etson'ny tompo antsika. Raha mpanompon'Andriamanitra marina isika dia tsy maintsy mazava ao anatintsika, ao am-pontsika sy amin'ny fanompona ataontsika ny iraka etson'ny tompo antsika. Ny olom-boantso mantsy dia manana iraka mazava. Farany ry havako malala eto amin'ity nofinaina antsika androany ity dia mampiariary fa ny olom-boantson'Andriamanitra dia mankatoa ny fomban'Andriamanitra. Eo amin'ny 1:12 sy ny 12 no ahitantsika izany. Be fisalasalana be Mosesy anatanteraka ty iraka na lay antson'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely tany Egipta ity. Be fisalasalana izy noho ny antony izay zava-nisy tany aloha, izay ny rahantsika malala hoe efa nanana tantara izay raha filazantsika azy ankehitriny dia efa nanana dosie izy makasika ny lasany, ka ny salasala izy hiverina sy hiditra indray any Egipta izay toerana naharatsy tantara azy. Efa nialany ary zany no hanosirany tany. Kanefa eo indrindra Andriamanitra no mampanantena. Eo amin'ny 12 manao hoe homba anao tokoa aho, homba anao tokoa aho. Andriamanitra no manatanteraka ny asa-panafahana fa fitaovana fotsiny ihany i Mosesy. Araka izany dia Andriamanitra no manomana ny planina rehetra atahavoahana, atongavana amin'izany fanafahana izany. Fa i Mosesy sy izay takiana aminy dia ny manaiky sy mankatoa fotsiny izany fomban'Andriamanitra izany. Hitantsika eo amin'ny tantaran'ny soratra masina ry havako fa efa tena fomban'Andriamanitra hatramin'ny voalohany mihitsy izany hoe momba ny mpanompony izany. Momba ny Mosesy izy eto, fa Josoa koa dia niteneny manao hoe aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao, tahaka nombako an'ny Mosesy no ombako anao koa. Rehefa tonga any amin'ny bokin'ny Isaia tsika dia mandre le teny fampaherezana manao hoe momba anao aho, aza matahotra anao fa momba anao, aza merikerika foana fa izao n'Andriamanitra ao. Ao amin'ny tontolon'ny soratra masina manontolo dia ahitantsika fa momba antsika Andriamanitra. Zany na tonga an'i Jesosy niteny amin'ny fomba mazava manao hoe indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Araka izany ry havako malala, eo am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra ny iraka izay niantson'ny tompo antsika dia tsy hatoky amin'ny herin'ny tenantsika isika, manana ny fahalementsika isika, manana ny lasantsika sy ny tantarantsika tany aloha isika, saingy matoky kosa fa Andriamanitra no momba antsika. Tsy mijery ny lasanao Andriamanitra rehefa maniraka anao fa momba anao izy. Tsy mijery ny fahakelezanao Andriamanitra rehefa maniraka anao fa izy lehibe lavitra no manatanteraka izany. Ary zany mahatonga antsika
ampirisiana mandrakariva, tsy hevitra manao hoe ary tsy teny manao hoe entiny eo amin'Andriamanitra ny olantsika, fa tokony kosa hoentsika amin'Andriamanitra, hoentsika amin'ny olantsika fa lehibe ny Andriamanitsika. Ho tsapan'izao tontolo izao fa raha momba antsika Andriamanitra dia tsy misy mahatohitra antsika. Fanafahana ny tanjona riavaka. Andriamanitra anafaka izao tontolo izao amin'ny gejan'ny fanandevozana, amin'ny endriny maro samihafa, na ara-tsaina, na ara-batana, indrindra ny ara-panahy. Koa miantso anao Andriamanitra, miantso anao fitaovana eo ampelantanany, mba hanolo tena marina, anatanteraka ny iraka mazava izay efa nanirany anao, fa mampana tena izy fa momba anao tokoa amin'izany rehetra zany. Dia mahereza sy matanjaha, aza matahotra na mivadi-po fa momba anao Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokonay ianao, misaotra sy midera anao zahay, indrindra mankasitraka anao manokana ny amin'ny teninao izay nomenao, mampahatsiaro aty anatinay ny fepetra ny antsonao Andriamanitra, ny fifidiananao, anatanteraka ny iraka lehibe, dia ny fanaovana mpianatra izao tontolo izao, ary indrindra hanafaka izao tontolo izao amin'izay mangeja azy. Ndreto ary izay Tompo asehonay ny fahavononanay, tahaka izay efa nanekenay teo anatrehan'ny lanitra sy teo anatrehanao Andriamanitra, ny amin'izay hanompo anao marina tokoa amin'ny fonay rehetra sy ny sainay rehetra ary ny fananay rehetra. Dia mivavaka izahay ho an'ireo mpanompo voafidinao, ho an'ireo mpanompo voantsonao Andriamanitra manana anjara fanompony ao anatin'ny fiangonana kristiana manerana izao tontolo izao. Mivavaka manokana izay ho an'ny mpitandrina, ho an'ny katekista, ho an'ny evanjelista, ho an'ny ireo izay any amin'ny toerana sarodalana, na amin'ny toerana lavitra, ainao izy ireny Tompo amin'ny fombanao, satria fantatray fa hainao zany ary efa nampanantena tokoa ianao. Jereo Tompo amin'izay rehetra mety ho fahasarotana sy fahasahiranana atrehan'izy ireny, ka ianao Andriamanitra nolotra vahaolana mandrakariva ho azy. Ampanantenao ny famondram-ponao izy, haombiazany fitoriana ny filazantsara izay ataony, naiza faritra misy azy, indrindra amin'ny fanatanterahana ny vina manao hoe vontoso filazantsara ny nosy Madagasikara. Dia anao Andriamanitra nidera sy nilaza ny voninahitra, fa amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen.